La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao Ni fampalalam-baovao. Professionnels du bâtiment ou particulier, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Totosiny andraikitry ny seny natolony omaly ny vokatry ny fifidianana filohan'ny pirenena izay naberesaka tato anatin'ny andro vidividy. Nandeha mpamarinana sy mangarara ary ve araka ny tokony ho izy ireny vokatra irery. Idigana iray ihany izay ny totosa fa eny amin'ny HCC ny tompoteny farany. Tontolon'ny baolina kitra dia resy telo norainy barehan'ny Madagasikara androany raha noana tamin'ny Soudan tetsy mikanja ny vodivorona. Na dia nisy azy izay fahareseny izay mbola mitana larana faharovo izy ireo amin'ny vondrona misy azy. Maresaka iraisam-pirenena dia nampanantena ny famoahana ny tatitra manontolo mahakasika ny famonoana ilay mpanao gazety saodiana ny filoha amerikanina omaly nandritry ny fitsidiany ilay tarana rava atao Californie. Ny adidin'ireo avy hatrany. Finaritra tompoko lasy tompoko avy tonga sondray amin'ny fampalalam-baovao Kolo TV amin'izao alady alina izao vindreny botsika ny vaovao amin'ny ety alina ety dia mahakasika ny voka-pifidianana izay navoakany seny omaly ny candidat Andry Rajoelina no mitana ny laharana voalohany tamin'ny fiodinana voalohany iny manaraka azy eo Marc Ravalomanana ary eo amin'ny laharana fahatelo ny candidat Hery Rajaonarimampianina miantarandriana. Nivoaka omaly ny voka-pifidianana tsy ofisialy avy amin'ny seni miisa 7,7 sy 9 tapitrisa nisan'ny mpifidy voasoratra anarana tamin'izany 7,7 sy 7,7 sy 3 tapitrisa nisan'ireo tonga nifidy. Birafandatsaham-bato 5,7 sy 7,7 sy 2 no voamarina. Natratra 4,50 faingo 5,20 isanjato kosa ny tapavitriana. Efa nampoiziny maro ny candidat Andry Rajoelina no eo amin'ny laharana voalohany amin'izay nahazo isambato 2,7 sy 4,4 tapitrisa nahazo 7,30 faingo 7,20 isanjato. Manaraka azy eo amin'ny laharana faharoa ny candidat Marc Ravalomanana izay nahazo 5,30 faingo 4,20 isanjato tamin'ny isambato 5,50 sy 7,5 sy 7,7 tapitrisa. Ary eo amin'ny laharana fahatelo kosa no misy ny candidat Hery Rajaonarimampianina nahazo 4 faingo 4,20 isanjato tamin'ny isambato 7,30 sy 7,3 sy 3. Ny aiky ny fisiny lesika mikasika ny vokatra azo ny teo anivon'ny seni. Dia nivoaka tamin'ny fanadihadiana ny asan'ireo sampanampanisa vato ny tsy nampitombona ny kajy mikasika ny isan'ny tonga nandatsabato izay tokony ho fitambaran'ny vato fotsy sy ny vato maty ary ny vato manan-kery vokatry ny fandikana fotsiny tsy misy anovana ny voarakitry ny fitanana an-tsoratra avy amin'ny birao fandatsaham-bato satria ny angy amin'ireo fanamariana hitan'ny sampanampanisa vato noraiketiny tao amin'ny modely laharana faha-efatra sy ny modely laharana faha-12 izay natao isaky ny birao mpifidianana no nanaovana ny fanitsina ireo kajy tsy mitombony satria nefa noho ny fahamaron'ny candidat sy ny tsy fahampin'ny fahamalinan'ny birao mpifidianana dia matetika nahitana diso ny isan'ny vato manan-kery voasoratra tanatin'ny fitanana an-tsoratra. Nanamafy ity farany omaly fa eny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny tompoteny farany manoloana ireo tsikera samihafa amin'ny fizotry ny fifidianana sy ny famoahany seni ny vokatra tsy ofisialy. Satria ho an'ireo tsy fahamarinana na tsy fetezana goavana dia tsy anjaran'ny voameram-pirenena maleo tena misana ny fifidianana ny fahefana ny anafana ny anafoana ny vokatra izay fahefana feno ny fijarana avo momba ny rahalam-pandrenana. Ireo vokatra vonjimaiky isaky ny birao fandatsaham-bato dia atovana amin'ity fanapahan-kevitra ity. Andinin'ny fahatelo ity fanapahan-kevitra ity
dia alefa miaraka amin'ny tovana voalaza etsy ambony any amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ary avoaka amin'ny gazety mpanjakana ny Repoblika ny Madagasikara. Hatreto aloha manoloana ny voka-pifidianana nivoaka omaly io. Fantatra fa ifanandrana amin'ny fifidianana fiodinana faharoa ny kandida Andry Rajoelina sy ny kandida Marc Ravalomanana. Tatosiny ny andraikitry ny seny natolony omaly iny ny voka-pifidianana filoham-pirenena izay nabe resabe teto amin'ny tany firenena andro vitsivitsy izay mandeha mpamarina sy mangarara tokoa ve ny fikirakirana ireny vokatra ireny. Dinga iray ihany izay ny totosa fa any amin'ny HCC ny tompoteny farany Rarsona Andry. Ny marina fisaka sarotadiavina hoy ny Taolo. Ny zava-misy anefa dia toa samy soratena ho manana marina ny rehetra ka iza zany no eketeny. Ny tsy fampiarana ny tany-tandalana sy ny tsy fampiarana ny demokrasia ny fototry ny olana nandritry ny efataona ka iny niarana itiny ny etsy-bahoaka nanohitra izany niaraka tamin'ny resolombavambahoaka miisa 370. Vokatra vonjy-maika amin'ny rakitra ireo fadisona efa noekin'ny filohan'ny seny fa mpahazo ny olombelona ve ity navoaka androany ity? Inona no namaiky ka tsy nandrasana ny fehim-potoana farany raketin'ny lalàna amoahana vokatra raha hita fa nisy ny fahadisoana. Inona ny tsy nanaovana fampitahana ny fitanana ny tsoratra tena tanan'ny kandida tsirairay avy sy ny voarain'ny seny satria mbola tsy dilila fehim-potoana farany. Mba ahitana marina na tena mitovy na tsy ireo fitanana ny tsoratra nandritry ny fifidianana filoham-pirenena iny. Misy ve ny tsindry anohany miatra amin'ity vaomera lazaina omaleo tena misahana ny fifidianana ity? Noho indraindray toa mitarasoka ny fomba fiasa tampoka eo anefa miazakazaka tsy araky ny tsy afaka. Fanontaniana tsy atambalina kanefa matoa misy ny fitarainana avy amin'ny andaniny ary fanamarina tena avy amin'ny ankilany misy ahiatsiavanana ao ka mila atao mazava. Hatreto aloha raha ho fanajana ny lalana velo eto Madagasikara, ny vokatra ofisialy avoaka amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no anamarina na andiso izay vokatra vonjy-maika navoaka ny seny rehefa afaka 7 andro. Fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay hany manana fahefana hitsara fifidianana filoham-pirenena eto amin'ny tany Repoblika ny Madagasikara. Ny azotsoahana tamin'ny vokatra vonjy-maika navoaka ny seny iny dia na inona mbarina inona lazaina mazava iny ny fitsipahan'ny vahoaka malagasy ny kandida ny antoko SVM ny tondra teto efa taona mahery izay nilaza azy mamim-bahoaka. Zara raha nahazo 700. Mpitondra SVM izay hitatra ny amboalohany fa tsy nivonina hiatrika fifidianana sy karakara izany fifidianana izany ho araky ny fetitra takina amin'izany. Profon'izay ro volana mialohan'ny andro hanatanterahana fifidianana fa navoaka amin'n'iditry ny vola hanatotosana iny fifidianana iny. Azambara ve zany fa efa mahay mifidy ny vahoaka malagasy sa endrika famaizana ireo mihevitena tsy maty manota sy mpanaraam-pahefana no nataony tamin'ny alarobia fa 7 novambra lasa teo iny. Ho fampahalalam-baovao fanampiny ny voka-pifidianana avy any amin'ny distrika ny Nosy Sainte-Marie no tonga voalohany tao amin'ny fobetorany seny alarobia ary ny vokatra avela amin'ny distrika ny Ambosary Atsimo no tonga farany tao ny zoma alina lasa teo tamin'ny 7 ariva. Biro-pifidianana misa 7 amin'ireo 2,574 alina manerana amin'ny Madagasikara kosa no tsy natonga vokatra mihitsy tena fobetorany seny alarobia. Aokary samihandry ampitoniana ny vokatra ofisialy havoaka ny HCC. Ny vahiny hita amin'ny fandaharana ankitso-pony zoma teo teto amin'ny Koltivy ny filoha lefitry ny senisy ny pitarika ny vovonana jery lavitra ho an'ny Madagasikara nitondra adefitra ny resabe manoloana ny voka-pifidianana izay navoaka ny seny omaly. Raha ohatsy izay fanenkevitry ny vahiny izay. Ny teninao voalohany dia hoe ny meritraritra ny seny hoe manametraka mangarara eo neny mahatonga ny adefitra ndre matoa filoha lefitra satria eo ihany koa le hoe anisan'ny nakasitraka atao hoe na rahantsika vahoaka rehetra nanaraka aloha ny ohatrany hoe ny faneho-kevitry ny communauté internationale fanontaniana ambian-tsaina nge ndre matoa filoha lefitra dia hoe fa nareo nga moa miasa ho an'ny communauté internationale est-ce que c'est au service ny communauté internationale nareo no miasa
nareo tokoa rehefa manao compte rendu any amin'ny sa zay ve satria izy no nanome atsika vola mba tsara ihany ange le izy ny fahitako azy ataoko hoe betsaka ny lesoka de lesoka ny serasera ho an'ny CENI tsy malala ny ato volany ana ny fomba fiasanareo fa raha mipetraka amina olotsotra fotsiny de hoe ny CENI rehefa manao tatitra dia amin'ny mpamatsy vola azy ataontsika hoe eo le inona ny lazany zareo azy iny basket fond le hoe SACEM ohatrany hoe inona ny filazany iny soutien au cycle électoral de Madagascar mieritreritra ihany ny olona ndre matofolo lefitra na titsika na tsy totsika hoe mandeha eny amin'ny gazety misy 12 millions de dollars misy 15 millions de dollars mieritreritra tsy fatako fataon'ny CENI inona vola fataon'ny CENI iza fa ohatrany ahoana ny fomba ampiasan'ny CENI volany ny fanjakana malagasy za koa zany ao anatiny ohatrany hoe ny contribuable tsy fatako ny tena marina chiffre farany 40 sa 52 milliards d'ariary ny avy amin'ny kitapom-bola mpanjakana normal ihany angely izy andre matofolo lefitra raha tafakatra ambony be ohatr'izao amin'izay le adevitra eo amin'ny pomban'ireo candidat isan-karazany satria toa ohatran'ny zay mitohy amin'le fanontaniako teo vonina ve ny CENI vonina zahay raha namaliny vice président azy iny ary nanana mpitaovana sa tsy nanana mpitaovana toa ohatran'ny mena fitaovana ihany tokoa nge ny CENI fa tsy fatako na hoe ny tsainareo ve ny mangara ny serasera plutôt raha ny lafiny arabola aloha ny SACEM dia ampaefatra ny volany mena ny PASEM satria misy milaza manko ny hoe vola be ny ohatra ny any CENI ny azon'ny CENI amin'izao fotoana zao raha tsy hivitsika kely de 60 millions de dollars no vola amin'ny andron'ny tamin'ny andron'ny CENI 15 millions de dollars zany hoe ny ampaefany mba azon'ny CENI amin'izao fotoana zao dia anaovana fifidianana filoham-pirenena fiodinana voaloha fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa fifidianana solombavam-bahoaka fifidianana be ny tanàna mba hitreretiko izany ny olona mahazo 60 millions de dollars amina fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2013 ny CENI amin'izao fotoana zao 15 milliards amina fifidianana efatra dimy ao anatina 3 taona ka mba asa mba hijery angapotsika fa izahay ny CENI dia afa-po ary vonona iveriko fa noho ny fahaizana ny tantana zay nomenanay no nahafahantsika nanatosa andreny fifidianan'ireny lafa mavao afako say indray dia efa ho ray volana tao reny tranga fitsaram-bahoaka tany Fenerivo Atsinanana voaka tamin'ny fahanginan'ny syndicat-ny corps des officiers eto Madagasikara izy ireo izay miantso amin'ny fampiarana ny lalàna Michela Ranarzo nivoaka tamin'ny fahanginan'ny syndicat des corps des officiers eto Madagasikara manoloana ny trangana famonoana ireo inspecteur de police telo lahy tany Fenerivo Atsinanana efa ho iray volana lasa izay efa ho iray volana tsy aoriana raha ny fanazavana dia tsy mbola misy ny lalàna miatra marina eto izahay dia manamafy ny fitoriana izay efa napetraky ny ministèran'ny filaminam-bahoaka ka takinay ny hampiarana ny lalàna sy famaizana zay mifandraiky amin'izany fa efatra mitaky sy manaitra ny fitondram-panjakana izahay ireo ministèra izay mety voakasiky ny raharaha rehetra mba handray ny fepetra haingana ka hampihatra ny lalàna sy ny sazy enjana amin'ireo nahavandoza mivantana na etsy ankilany raha ny fanambarana nataon'izy ireo hatrany dia minimangina ny rehetra maloana ity fitsaram-bahoaka ity isan'izany ny fiarahamonim-pirenena mpiaro ny zon'olombelona manaitra ny rehetra indrindra ny fiarahamonim-pirenena izay mitonona fa miaro ny zon'olombelona mba tsy hanao mizana-tsindrinila eo amin'ny fanajana ny zon'olombelona satria tsapanay fa toa tsy naharenesampeo mihitsy izy ireo manoloana ty raharaha famonoana polisy tany a Fenerivo ity hatreto dia tsy nahenoana toy ny ity raharaha ity tsy fantatra ihany koa ny toy ny fanadiadiana raha tsy ahivina ny 24 oktobra no nitranga izany fitsaram-bahoaka niatra tamin'ny mpitandro ny filaminana na mitahiraka tany an-toerana mirongatra koa tatoato ny vakitrano tao tapitanànany Manjaga raha nitatitra azo avy amin'ireo mponina any an-toerana tsy latsaky ny telo ny tranga hita tamin'iny herinandro lasa iny raha ny fanazavana azo mampiona rakotoarso nisesisesy ny trangana vakitrano tany Mahajanga tapitanàna nandritra iny herinandro lasa teo iny raha nitatitra azo avy tamin'ny mponina tany an-toerana
tsy latsaky ny telo ny tranga miseho ao anatin'ny herinandro. Raha ny fanazavana azo hatrany, saika manerana ny fokotany rehetra no isehoan'ity trangana tsy fandriampahalemana ity. Mifanesesy tokoa izany vakitrano izany ka tandalaka nisy fadimy amby 10 novambra lasa teo dia nisy fahavagisana trano iray tao amin'ny fokotany Ampasika Sodema. Nisy nahita io mpangalatra io ka nifanenjiny fokon'olona. Kitsaka izy fa rehefa natao ny fisaovana ny trano izay nidiran'ny mpangalatra dia efa saika voamana tanatin'ny anankiray avokoa ny kojakoja maromaro, ny subwoofer ary ny lamba maromaro. Tamin'ny asabotsy fa 10 novambra lasa teo indray tokony tamin'ny 8 maraina dia nisy mpangalatra iray tapany tompotrano nibatany écran plat iray fa nifanenjehana izy fa tsy tatra fa efa azo bajasy tery ambony amin'ny lalana anankiray antsoina hoe Baratsikivy. Manoloan'io, averina mafisina indray ny hetsika ny andrimasom-pokon'olona izay efa somary nangingina raha ny tatitra hatrany. Ny fandraisana ny tompona ndraiky amin'izao famirenana ny andrimasom-pokon'olona izay efa natao teo aloha fa saingy nitapahana satria maro ny fikarenana azo tamin'ny tokantrano maromaro fa maro tamin'ireo olona nanao ny andrimasom-pokon'olona dia manakorontana rehefa amin'ny alina hira sy manakotabataba manakorotana torimaso dia amin'izao fotoana dia mandray fepetra ny filoham-pokotany manao ansoavy mamerenana ampilaminana ny fanaovana ny andrimasom-pokon'olona isaka ny alina manomboka ankehitriny. Miantso ny tompona andraikitra ihany koa ny mponina any an-toerana amin'ny fandraisana andraikitra mba hifanome tanana amin'ireo andrimasom-pokon'olona. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay natatsika ny olana ny fampianarana eto Madagasikara izay mampitaraina ireo mpampianatra Ampanabe feo ihany koa ny faharesen'ny Bareny Madagasikara tetsy vodivorona tamin'ity androany ity rehefa avy eo ary. Miss Jeunesse Madagascar avec Corinne de Ferme. Corinne de Ferme, la cosmétique naturelle des peaux sensibles. Le comité d'organisation de Miss Jeunesse Madagascar vous informe l'ouverture du casting pour Miss Jeunesse Antananarivo 2019. Concours ouvert à toutes les jeunes filles de 15 à 20 ans résidant à Antananarivo. La fiche d'inscription est à télécharger via la page Facebook de Miss Jeunesse Madagascar ou à retirer directement chez Cool TV dès maintenant. Le casting se tiendra le samedi 24 novembre à 8h chez Cool TV Route Zig. Miss Jeunesse Antananarivo 2019, inscrivez-vous dès maintenant. Dans mon quotidien, j'ai besoin d'Internet en permanence. Pour mes recherches, mes mails, pour être à la page des actualités, mais aussi pour communiquer avec mes amis. Et après une longue journée de travail, quoi de mieux que de se détendre devant la télé à regarder ma série préférée, tant qu'elle n'est pas occupée par le match de foot de mon mari ou les dessins animés de mes enfants. Tout ça grâce à Blue Line. Profitez de la box 4G Blue Line, connexion illimitée et le décodeur Blue Line TV avec toutes les chaînes à partir de 169 000 arrières par mois. Velona eto amin'ny fampahalalam-baovao isika efa nanisy ny tapan'ny faharoan'ny vaovao tem-bola natao anjorom-bala hatrany maolona sy ny fanajana zo fototry ny mpampianatra Ampanabe eto Madagasikara araka ny fitarainan'izy ireo. Evrishara. Mandeha ilany fanatsarana ny sehatra ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara, hoy ny mpisehatra amin'ny tontolo ny fanabeazana nanaovana fanadihadiana. Raha toka ny tondrana fanavaozana hatrany ny programa mpampianarana sy ny fotodrafitrasa, ary isan'ny sehatra ny fananan'ireo mpitondra fanjakana ny fandimby. Mbola natao anjorom-bala hatrany maolona sy ny zofototra ny mpampianatra ka antony fiverimberena ny fitakiana sy ny fitokonana samihafa. Isan'ny sehatra andrasan'izy ireo hamoahana fanapahan-kevitra iraisana ny feonam-be-pirenena momba ny fampianarana izay tokony ho tanterahana ny faha 1 sy ny faha 2 ny volana Novambra ho avy izao. Ho fisorohana ny fitokonana sy ny fiverimberena ny fitokonana ao anatin'ny taom-pianarana izay matetika mitranga dia magnomagna ity Assise nationale de l'éducation ity izahay mba
ho isy hevitra iraisana ho an'ny mpampianatra sy ny mpandraraha miantsetra ato amin'ny fanabeazam-pirenena mba iny no avadika ho lalàna ary ho atolotra hoena amin'ny anteny meram-pirenena sy ny anteny meran-dolona amin'ny fotoana mahamety azy ary manana hevitra iraisana koa ho atolotra amin'izay mpitondra fanjakana izay olany io. Zava-dehibe ahafahana manatsara ny fampianarana sy ny fanabeazana ity fihaonam-pirenena izay tokony ho tanterahana ny faraika amby roapolo sy ny faharoa amby roapolo ny volana novambra ho avy izao ity raha ny fanazavana. Mpisehatra manodidina ny 3 arivo avy amin'ny sekoly miankina sy tsy miankina no andrasana na hemitra amin'ny fotoana mbola tsy voafetra ny fihaonana tao arian'ny fifampiresahana tamin'ny minisitra ny fanabeazana pirenena ny 5 amby roapolo novambra lasa teo raha ny fanazavana no ny antony mbola tsy maro-potitra. Antenen'ireo mpampianatra sy mpanabe tsy ho fanamevana azy ireo fotsiny ihany ny fanemorana ity fihaonam-pirenena momba ny fampianarana ity. Tontolon'ny baolina kitra dia resy telo no ray ny bary any Madagasikara androany raha nionan'ny Soudan tetsy amin'ny kianjany votovorona teny toerana Henri Florian. Nafana tanteraka ny tetsy amin'ny kianjany votovorona androany nandritra ny fihaonana ao anatin'ny lalamverina ny fanandrinan'ny Madagasikara sy ny ekipan'ny Soudan. 2 minitra nanomboan'ny fihaonana no efa nampidra baolina ny ekipan'ny Soudan tamin'ny alalan'ilay lohalahara na 12 Mohamed Moussa. Nisongadina avy hatrany ny vodilahara anankavy any ekipa pirenena malagasy nahitana ny Morel. Tamin'ny minitra 12 nisy ny baolina saika matin'ny voa Paulin tolotra avy amin'ny bolida. Nisy hatrany ny fanafiana ho an'ny ekipa malagasy teo amin'ny minitra 13. Tany amin'ny minitra 40 lalaovana fanafiana tsara ho an'ny malagasy tamin'ny alalan'ny coup de tête njiva. Iray no aotra no nisarany rotontana nandritra ny fizaram-potoana voalohany. Fizaram-potoana voalohany izay nanjaka ny malagasy tantera. Ny amafy hatrany ny fanafiana ho an'ny ekipa malagasy tao anatin'ny fizaram-potoana faharoa tamin'ny alalan'ireo fanafiana maro nentindry Voavy Paulin, Robolida ary Fanevaima. Nisy ny fanoloana mpilalao teo amin'ny minitra 13 ny Ali Amada ary niditra izy tsara. Nampiditra baolina faharoa indray ry zareo Soudanais teo amin'ny minitra 15 baolina nampidiry ny laharana faharoa. Ny amafy hatrany ny fanafiana ho an'ny malagasy nanakobana ny arato ho an'ny malagasy teo amin'ny minitra 1:30 Carolus. Teo amin'ny minitra 17 nampiditra baolina fahatelo indray ny ekipan'ny Soudan. Io isa telo no iray io araka izany no nisarahany rotonta. Raha tsy ivona nandresy tamin'ny isa telo no iray isika nandritra ny lalao mandroso tany ivelany. Maresaka iraisam-pirenena tena mpanantena ny famoahana ny tatitra manontolo mahakasika ny famonoana ilay mpanao gazety saodiana ny filoha amerikanina Donald Trump afaka andro vitsivitsy nandritra ny fitsidiany ny tanàna rava tao Californie. Fanadina. Omaly nandritra ny fitsidian'ny filoha amerikanina ny tanàna ny Malibu izay ravoan'ny afo ao Californie no nanaovan'ny fampanantenana ny famoahana ny tatitra manontolo mahakasika ny famonoana ilay mpanao gazety saodiana Jamal Khashoggi. Raha nambarany dia afaka 2 andro dia vita ny fanadinana mahakasika ity raharaha ity. Araka izany manodidina ny alatsinainy na talata ho avy izao no mivoaka ny rapport complet. Tsy namelan'ny mpanao gazety ny filoha amerikanina tamin'ny tindray mitoraka ity taorinan'ny fampahafantarana nataon'ny Washington Post sy New York Times. Ny zoma lasa teo fa araky ny tatitry ny CIA dia ilay prince saodiana Mohammed Ben Salman no atsidony kotrika ny famonoana. Fanontaniana maro no mipetraka mahakasika ity raharaha ity indrindra amin'ny fifandraisana eo amin'ny firenena rotonta dia Arabia Saodita sy États-Unis izany. Araka izany mba hisorohana ny crise diplomatique eo amin'ny rotonta dia nanao fanambarana ny mpitondra tena Amerikana Omaly fa mbola tsy misy valiny mazava hatreto ny azo ambara momba ny famonoana ilay mpanao gazety saodiana Jamal Khashoggi.
dia zay namarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soavamangy dia velomy fodalo toko. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.